raha miteny ny colonel Alphonse Rakotonoray dia ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina ary hita dia hoe olona miramirana olona mazava fo ny colonel Alphonse Rakotonoray, olona mahabe fanantenana raha voantonina satria olona tia miaino na mahay miaino ary olona vonina anala olana amin'ny zavatra zay entiny eo aminy. Ny fahitanan'izany dia avy hatrany tonga ao an-tsaina dia hoe olona vonina ny anampy ny hafa ny colonel Alphonse Rakotonoray. Eo amin'izay lafiny izay ngamba everiko fa tsy za irery no afaka anamarina an'izay amin'ireo zay miara-miasa taminy. Ny zavatra tsapa ihany koa dia olona tia ny asany izy ary tena manaja ny asany. Noraisiny ho zavatra ambony dia ambony ny fanatanterahana ny didy izay nomena iantsoroany ary ny mpiara-miasa aminy dia afaka miteny hoe ohatran'ny tereny anana an'izay toetsaina hoe tia ny asa sy tia mandray andraikitra iray. Ny zavatra azo tsahivina ihany koa raha mikasika ny colonel Rakotonoray dia olona manetry teny izy. Olona manetry teny izy ary tena manaja ny maha olombelona. Olona mahay mifandray amin'ny sokajin'olona maro izy, hainy tsara ny miaradia amin'ny olona manam-boninahitra sy ambony toerana ary tsy manavy azy velively miaraka amin'ny olon-tsotra sy ny mavomavo. Ny zavatra mba anisan'ny tena nisarika ny saiko raha tonga ireny hoe tonontaona na saramanitra ireny tao amin'ny état-major généraly dia izy no miara-aba n'ireny mpiasa madinika ireny tratran'izany saramanitra izany ary manome fanomezana azy. Na tamin'izy mbola mpianatra tany Frantsa, na tamin'ireo fitsidiana tany amin'ny firenena hafa, na teto an-toerana dia nolalainy tokoa n'izany fihavanana izany. Olony fitiavany colonel Rakotonoray ka namela fahatsiarovana tsy nety voakosoka tamin'ireo namany, na sivily izany na miaramila, fa indrindra moa ireo malagasy iray raha aminy. Tsy ampy anefa izany rehetra izany raha tsy ambara etona ny maha-mpanakanto miafina ny tompokilahy. Ireto sary hosodoko taratry ny maha olona feno sy tanteraka azy dia manambara ny fisian'ny kanto ao anatin'ny fanahy miaramila. Hoy Rado. Georges Andriamanantena no milaza izay fahatsiarovako any Alphonse Rakotonoray sakaizako. Ray Alphonse Rakotonoray ka nahalalako ny zavatra tia ivelan'ny taniny izay milalaina dia ireo zavakanto izay mba mifidia. Manko voamarika sady tsaroko fa nisongadina tena niavaka, tiany manao sary hosodoko sy ny miaino an'ireo hiram-bava. Dia hita sy tsapa amin'izany ny fony fa na miaramila mahery sisa ilay fahendreny miasy tsarony hoe ny hery dia tsy mahazo ny fanahy.